Manolotra ny arahaba tompoko saika mivangony kokoa any amin'ny faritra avaratra andrefana ny oram-baratra hatramin'ny rampitso maraina. Arak'izany dia misy ny fampitandremana any amin'ny mety ho favetsahan-drotsakorana any amin'ny faritra Diana, Sofia, Alaotra ary ny distrika ny Tsaratanàna. Ho an'ny mponina amin'ireo toerana ireo dia entanina mba ho mailo hatrany amin'ny mety ho fiotsahan'ny tany na trano na ihany koa ny mety ho fiakaran'ny renirano ary indrindra ny mety ho fisian'ny rano miandrona. Raha ny tazantsika amin'ny sary azo amin'izao volana izao dia mbola mijanona ranomasy akaiky any aloha ilay tangoron-drahona ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Hatreto dia mbola tsy misy fiovana misongadina izy fa omenanao ihany ny vaovao mahakasika azy io manomboka amin'ny alahady ho avy izao. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina dia andrahona nandraona mitsitokotoko ny morotsiraka ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana torak'izany ihany koa ny any amin'ny faritra avaratra andrefana. Mety arahana orana tandrifin-drahona azy amin'ny voamaaraina ny morotsiraka ny faritra Boeny, Sofia ary manodidina ny Nosbe sy Samborano. Ny faritra sisa kosa dia andrahona mitsitokotoko na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Ny tolakandro indray dia saika mitoetra any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana iny ny oram-baratra izany hoe any amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo, Alaotra, Sofia, Betsiboka, Boeny, Melaky ary ny morotsiraka ny faritra Menabe. Ho an'ny afovoantany mihazo any Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny. Ny tapana atsimon'ny nosy dia andrahona vitsy na ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana indray tafiakatra 3 degré any amin'ny manodidina ny Toliara, 9 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 20 degré. Ny vinany toetry ny andro ny alahady ary dia saika mitoetra any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny ny oram-baratra izany hoe any amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, Analanjorofo, Alaotra, Betsiboka ary Boeny. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any Melaky, Bongolava ho an'ny afovoantany iray manontolo mihazo any Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny tapany atsimo sy atsimo andrefana iny kosa dia mijanona ho maina hatrany aloha amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana ny alahady dia misy fiakarana hatramin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Toliara, 3 degré kosa ny any amin'ny faritra Menabe. Ho an'ny afovoantany tsy dia misy fiatsehana fa eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré maripana ambony indrindra raha toa ka eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 12 degré zany any amin'ny morotsiraka Atsinanana. Ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy indray dia azo orana ny morotsiraka Atsinanana nosy iray manontolo. Ny oram-baratra dia saika mitoetra hatrany any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ho an'ny afovoantany mihazo amin'ny Bongolava, Betsiboka, Boeny ary Melaky. Ny faritra atsimo sy atsimo andrefana dia mijanona ho maina hatrany amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana indray 13 degré ny any Toliara, 20 ka hatramin'ny 17 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny, 20 ka hatramin'ny 30 degré ho any amin'ny morotsiraka Atsinanana. Araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro menanao indray ny tamin'ny fahatony-drivotra. Nijanona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahatony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika nanodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray afa-tsy ny teny Ambohidahy izay avo roa eny amin'ny fetrany OMS. Raha mandrafitra ny toetry ny andro amin'izao faran'ny herinandro izao jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony hatrany ny tamin'ny fahatony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.